La 4G Patelma vous présente Nivava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manultra anao ny vaovao. Eo am-piandrasana izay andrafitra ny governemanta vaovao ahafahana miroso amin'ny fanatanterahana ny vina sy ny velirano nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka malagasy sika amin'izao fotoana izao. Mety hisy ny fiovana goavana ho ireo mpandinika sy mpamakafaka ny toetra rà eto amin'ny tany sy ny firenena. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny lalao nosy 7-12 any Maurice. Efa nisy ireo lalao nandraisan'ny ekipa malagasy anjara androany. Tonga nanome voninahitra izany ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina izay hitady ny vahaolana fa Madagasikara mandray ity lalao nosy ity amin'ny andiany manaraka. Tsy maintsy averina amin'ny fanjakana ireo tany-panjakana namidy tamina olotrotra rehetra hoy ministry ny MSTP nandritra ny fanatanterahana ny tanamaro androany teny amin'ny LTP Alarby. Voakasika indrindra amin'izany ireo tany rehetra tafiditra anatin'ny tany lycée teknika professionnel. Teo amin'ny LTP Alarby indray no nanantotosan'ny fianakaviam-ben'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenina sy ny asa vaventy ny tanamaro androany. Ny arandrona tonga nanao ny fanadiovana sy nandoko ny toeram-pianarana ny mpiasa teo anivon'ity ministera ity, izay notarihan'ny ministra Ajo Andriana Narvelo, raha teny Ankatso no nanohy izany ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Miarabanao indray tomboko lasy tomboko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo manasanao amin'ny mpanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Anokafana ny fampahalalam-baovao amin'ny diality eo am-piandrasana izay andrafitra ny governemanta vaovao ahafahana miroso amin'ny fanatanterahana ny vina sy ny velirano nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka malagasy sika amin'izao fotoana izao. Mety tsy hisy ny fiovana goavana ho ireo mpandinika sy mpamakafaka ny toetra rà eto amin'ny tany sy ny firenena. Nga eto Andriantsilavo. Maromaro ny tranga niseho teto amin'ny firenena nandritra ity herinandro ity. Ny atomboka tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny session spéciale teny amin'ny lapany Tsimbazaza. Fotoana ny andraisan'ireo solombavambahoaka ny Madagasikara ny asany voalohany. Fotoana ny fidina ny filohan'ny antenimera-pirenena sy nandrafetan'ireo braomaharitra eo anivon'ity fahefana mpanao lalàna ity. Zavanseho nanaitra ny mpanara-baovao no nahita ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko tim, ka sady tsy nanolotra kandida ho eo amin'ny toeran'ny filohan'ny antenimera-pirenena no tsy nanao vato fotsy fa nisafidy ary nandatsabato hampandany an'i Christine Razanamasoa avy amin'ny vondrona IRD. Voatsela kory anefa, laza ny filoha nasionaly ny antoko tim fa mijoro amin'ny fomba ofisialy ho mpanohitra. Taorian'izay, nifidy ireo filoha lefitra isaky ny faritra, ny kestora sy ny mpampakateniny teo anivon'ny antenimera-pirenena ary nanolotra anarana izay ho praiminisitra araka ny voalaza ny lalàna. Ankilan'izay, nametra-pialana ny praiminisitra lehibe ny governemanta ary nankatoavany fiadidiana ny repoblika io fametra-pialana io. Tsy niandrela, ny ampitso ny fanateran'ireo solombavambahoaka anarana teny Avoloha, nivoaka ny anaran'ny praiminisitra ary mbola voatazony ho praiminisitra Andriamatoa Tsay Christian. Eo am-piandrasana ny mety ho endriky ny governemanta vaovao isika izao. Raha ny fanehoan-kevitra ireo mpandalina sy mpamakafaka ny toetra rà eto amin'ny tany sy ny firenena, mety tsy hisy fiovana goavana. Antony, ny fampandroana ny firenena sy ny alana amin'izao fahantrana lalina mahazo antsika izao ny tanjony, ka tsy maintsy miroso isika ary miroso hatrany amin'ny asa sy ny fanatanterahana ny vina, na mpanantenay ny filohan'ny repoblika amin'ny alalan'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Araka ny ambeten'ny filoha manao hoe asa ary asa avy hatrany. Voampirofo izany amin'ny alalan'ireo fananganana foto-drafitr'asa maro, ny fijerena manokana ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karena ary ny kolotsaina. Miverina tsikelikely ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana, mitohy hatrany ny ady amin'ny kolikoly izay efa fanetry be ny firenena. Ny ena ny fanafarana vary avy any ivelany ary ampitomboana ny famokarana atao anatiny sy ny maro hafa. Manoloana ireo rehetra ireo, hita sy tsapa eny amin'ny vahoaka ny fahavonona ny fanometanana ny mpitondra fanjakana ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana maharitra indraindray ny rehetra dray.
fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny lalao nosy 7-20 any Maurice. Efa nisy ireo lalao nandraisan'ny ekipa malagasy anjara androany. Tonga nanome voninahitra izany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izay nitady vahaolana fa amin'ny Madagasikara mandray ny lalao nosy amin'ny andihany manaraka. Mampionona Rakotorson. Nigadina tany an-toerana avokoa ireo ekipa rehetra sy ny delegaciona avy amin'ny nosy rehetra ao anatin'ny ranomasimbe indiana izay mandray anjara amin'ny lalaon'ny nosy 7-20. Lalaon'ny nosy izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly alina. Tonga nanome voninahitra ny ekipa pirenena malagasy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izay nilaza fa hiady amin'ny ahafahan'ny Madagasikara mandray ity lalao ity amin'ny andihany manaraka raha ny fanazavana azo. Ny ekipa malagasy sika fa indrindra ihany koa zany ny tena antsindidy be dia zao raha ny tena isy ny tokony ho rariny dia tokony any Madagasikara no atao ny 11e édition any Jeux des Îles amin'ny 2023. Nefa anankitelo ny candidat ao zany hoe ao ny Maldives, ny Nosy Comore. Fa tsika zany aty dia nitondra ny reo fandaminana rehetrarehetra sy tetikasa rehetra mba ho Madagasikara no mandray ny Jeux des Îles amin'ny 2023. Zay zany no ataontsika dia rapitso no atao ny plaidoirie an'io na ny fiadivana an'io zany ny fampisehoana hoe inona ny programme any Madagasikara mba hoentina andraisana ny Jeux des Îles amin'ny 2023. Tsika moa zany no manana ny kianja lehibe indrindra zao aty amin'ny Océan Indienne rehefa voasika mamasina ary ny fanaovana ny Académie nationale sportif ihany koa dia hitondra avoleta ny reo atleta rehetra aty amin'ny Océan Indienne, zany hoe raha eo amin'ny toerana dia Madagasikara no lehibe indrindra, nosy lehibe indrindra ary manana ny infrastructure betsaka indrindra amin'izay 2023 zay ka mihitsy mananteny tsika fa dia ho hita eo moa ny toyany. Namafisy ny ministry ny fanatanjahantena fa zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny mandray ny lalaon'ny nosy tahaka izao eo amin'ny setry ny toe-karena antony ihany koa anatsarana ny foto-drafitrasa ara-panatanjahantena eto amintsika. Androany dia mahatsapa ny fireneny rehetra ary ny filohan'ny Repoblika dia malala tsara fa ny sport dia isan'ny levier ahafahana mampandroso firenena anankiray. Ary hitatsika tamin'ireny zava-nisy tamin'ny football reny. Ny organisation jeu ohatran'izao dia natiana natsiana dia misy retombées économiques foana ho an'ny firenena anankiray. Dikan'izay important loatra ho antsika amin'izao émergence zay hoentin'ny filohan'ny Repoblika zao ny miorganiser jeu lehibe ohatran'io aty amin'ny Océan Indienne. Tamin'ity androany ity isan'ny ekipa efa nandray anjara tamin'ny fifaninanana ny ekipa pirenena malagasy. Isan'izany ny teo amin'ny taranja ara-panatanjahantena izay nandraisan'ny Bariany Madagasikara anjara, ny fanandrina tamin'ny Seychelles izay nisaraka Ady Sahal. Teo ihany koa ny taranja Lomano. Tamin'ny taona 7-7 sy 709 raha tsy haivina no nanomboa ny lalaon'ny nosy izay atao isaky ny 4 taona. Ny taona 7 sy 709 andiany fahatelo sy tamin'ny taona 7 sy 20 andiany fahafito no nandraisan'ny Madagasikara ity lalaon'ny nosy ity. Nitsangana teny anivo ny anteny mera-pirenena ny vondrona parlementaire omaly. Solombavambahoaka maly eo tena miisa 220 no mamaritra zany. Michel Arana John. Solombavambahoaka 220 no mamaritra ny vondrona parlementaire nitsangana omaly teny anivo ny anteny mera-pirenena groupe parlementaire uni pour la République. Dia groupe parlementaire député tsy miankina daholo ny ao anatiny ary manerana ny nosy Madagasikara ny distrika zay navoafidy anaireo valo amin'ny zay 120 dia efa parlementaire teo aloha. Ny fanazavana manoana ny tetikesan'ny filohan'ny Repoblika ireto solombavambahoaka ireto saingy joro anaramaso ny asa mpanjakana ihany koa. Avy eto amin'ny androm-panjakana ity zay dia hitsangana ho mivelatra bebe kokoa amin'izany vetravetra izany. Eto amin'ny teny mera-pirenena ity groupe parlementaire ity dia hagnamafisany ny fisianay avy eo ampovoany zahay
ao anatin'izany vetravetra izany. Amin'ny ankapobeny akamaroan'ireto mpikambana eo anivony ity vondrona parlementera ity no mpanao politika tamin'ny fotoan'andro ny HVM, saingy nirotsaka tamin'ny anarany manokana. Fa teo amin'ny LTP alarobia indray no nanantotosan'ny fianakaviam-ben'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, toeram-ponenina sy ny asa vaventy ny tana maro androany. Ny aran'roa na tonga nanao ny fanadiovana faobe sy nadoko ny toeram-pianarana ny mpiasa teo anivon'ity ministera ity, izay notarihan'ny ministra Ajo Andriana Narvelo. Saboto sy fahatelo anatin'ny volana androany ny arandrona nanatotosa tana maro ataky ny fanao isam-bolana ny teto amin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Teto amin'ny LTP alarobia no safidiana natanterahana izany androany. Isandratsika rehetrarehetra na maly hatrany amin'ny arabe tany mandrapatonga taty amin'ny fanadiovana ny tanàna. Maninona no teto no safidiana dia voalazany proviseur teto satria maro amintsika reto ny laza tamiko hoe mianatra teto amin'ity sekoly ity, dia izay koa ny fampitaizana ataony hoe mba mahay mamaly valibabeny isika raha mba tsapantsika efa nisy nahasoa ihany tamin'ny toerana anankiray dia mamaly tsika. Ary raha misy mahasoa amin'ity tanindrazantsika ity dia izay koa ilay valibabeny ataontsika hitakintsika hatramin'ny tanindrazana iombonana rehetrarehetra. Fanadiovana sy fandokoana natao teto. Enay zao ty androany ty fanadiovana ny manodidina ny alarobia ity ivelany izay andraisan'ny direction maromaro anjara, eo ihany koa ny ao anatiny. Ny antony safidy dia hoe ndao jerena mihitsy koa sehatra ny toeram-pianarana mba ahafahan'ny mpianatra koa maka lesona ho amin'ny fanovana toe-tsaina zany eto amin'ny firenena, hoe mba misy koa kay afaka manampy dia mba afaka mandray anjara koa zany mpianatra tsirairay rehefa misy ohatrany hoe manampy anjareo amin'ny resaka fanadiovana. Izay tena ilaina mihitsy hoe aty amin'ny sehatry ny fampianarana koa ilaina izay be be. Teknika alarobia dia misaotra ny zareo fianakaviam-be azy ao amin'ny Ministeran'ny Aménagement du Territoire, ny habitat, ny travaux publics, izay tarihany andriamatoa ministra mihitsy tonga eto amin'ny sekoly anao an'ity asa tana maro ity. Tena tombony besaka tokoa no azonay satria na ny mpianatra ny tanora izay ho faniny eto ary dia nino fa avelitra satria ivatana tanàna madio zao zareo amin'ny manomboka amin'ny alatsinainy ary izay moa dia tsy maintsy kojakoja n'izao zavatra vitan'ny zareo avy ao amin'ny Ministeran'ny Aménagement du Territoire izao satria tena tsy mbola nisy ohatran'izao hatramin'izay anao na hoe ny ministera iray manontolo mihitsy ny tonga manao an'ity asa tana maro ity. Fitaizana, fampizarana ary fanehoana firaisan-kina amin'ny fampandrosoana ny firenena no isan'ny tanjona amin'izao hetsika izao. Efa natokana mihitsy ilay tsy maintsy misy asa tana maro isambolana ary eo anatin'ilay izy ny fomba fijery zany dia niazana amin'izay hoe ankoatry ny asa atao asa fanasoavana sy fandraisana ndraiky teo amin'ny firenena dia natao fotoana iarahan'ny mpiara-miasa koa ilay izy zany, tsy voatery hoe iaraka anao fetina na zavatra fa mba miaraka sady mahavita zavatra tsara manasoa ny tanindrazana no misy firaisan-kina ao anatin'izay. Dia izay zany tena anisany nampazoto ny olona mihitsy fa tafapetraka zany izay zavatra izay hoe voaentana tsara hoe fotoana iarahany io iarahantsika rehetrarehetra miasa ary faliny tena rehefa mahita ilay zavatra vita rehefa avy eo misy fierté zany hoe navita an'ity zay nanao an'ity zay amin'ilay izy. Hita amin'ny fahatsapatenan'ny olona zany hoe amin'ny maha-olom-pirenena dia tsy maintsy mandray anjara izay ilay tana maro zany dia hita koa ny firaisana ato fa miaraka ato daholo ny ministera rehetrarehetra miaraka amin'ny mpianatra. Mahafinaritra ny zavatra ohatran'izao fa tokony hotohizana foa. Mahazava-dehibe an'ilay izy dia fahatongavan-tsaina zany hoe ilaina ny zavatra ohatran'izao dia firaisana ohatran'ny barea alefa barea io. Ilaina ny tana maro satria mampitombo ny firaisan-kina aloha voalohany dia manamafy an'ilay fihavanan'ny malagasy, mirahina manadio ny tanàna dia mampisy ny filaminana ihany koa hoe manala ny fakorehetrarehetratsika mba hampadio hampisendrina ny tanàna dia manona ihany koa hoe mandray andraikitra ny ministera manoloana ny zavatra misy rehetrarehetra eto Antananarivo. Nisy tamin'ireo mpianatra teto ihany koa no nandray anjara tamin'ny asa tana maro ity, asa izay natao mpifaliana tanteraka. Tsy maintsy averina amin'ny fanjakana ireo tany-panjakana namidy tamina olon-tsotra rehetra hoy ministry ny MSTP
nandritra ny fanatanterahana ny tanamaro teny amin'ny LTP LRB voakasika indrindra amin'izany ireo tany rehetra tafiditra anatin'ny tany lycée technique professionnel miantarandriana voatrany. Tahaka ny efa fandraisana fepetra nataony fitondram-panjakana manoloana ny tany-panjakana na midy sy ara-dalàna amin'ny olon-tsotra, etoy ny famerenana ireo tany voakasika izany ho tany-panjakana indray. Isan'izany eto amin'ny lycée technique professionnel LRB. Tany maro izay any sekoly no nisy nivarotra tamin'ny olon-tsotra. Nanamafy ny ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy nandritry ny fanatotosana ny tanamaro etỳ an-toerana androany, afa tsy maintsy isy ny fepetra ho raisina amin'ireo tany ireo. Fa tokony marihana tsara mihitsiny fa mijanona ho lycée technique ty monsieur le proviseur. Satria raha ny taratasy voarainay any amin'ny ministera efa nisy nangalatra daholo ny tany manodidina an'ity lycée technique ty fa hipetrahantsika sy misy sekoly sisany eto ka tsisy anaiky an'izany mihitsy fa ny fafana daholo ary hoenjehana any amin'ny fitsarana ireo olona nangalatra n'ireo tany rehetrarehetra manodidina ty ireo. Tiako fantatry ireny olon-dreny ary zay koa natonavako nay eto amin'ny ministera tiany fantatry ireny olon-dreny fa tsy avelana vita maimay koana korony ny zavatra ataony ohatran'io. Satria dia natramin'ny parking anoloany lycée technique iny dia fa namidy daholo. Betsaka mantsy nandray no miteny hoe mba tsy mety kosany zao ahoana no anekena no hoe iny parking iny parking ny trano aty ambady rehetra ny lycée technique aty dia namidy daholo anatin'ny volana vitsivitsy fotsiny dia tapitra daholo izy rehetrarehetra soratana manolony. Fanana fanjakana tony fananan'ireo ankizy sy ny taranak'ireo tsy misy manaiky an'izany mihitsiny na iza tabataba na iza imenomenona ady tsy maintsy atao amin'ny tanindrazana zany ary zay koa ntinay atao amin'ny ministera mariana ny fampinaovana teto aminareo teto ka dia mba manateny anareo koa hiara-iasa aminay anampy anay sy anoro anay amin'ireny tsy valahara mangalangalatra fananam-bahoaka ireny. Raha ny hita tetỳ an-toerana maro amin'ireo tany lasan'olon-tsotra ireo no efa nisy fanorenana. Tsy ny eto ihany fa maro ny tany-panjakana namita amin'ny olon-tsotra izay ho averina amin'ny fanjakana. Maro amin'izy ireo no efa nandraisana fepetra ihany koa. Vaovao manodidina izay hetsika tana maro izay hatrany, manomboka azon'olo pirenena ny hevitra ampitainy amin'ny hetsika tana maro izay efa miditra amin'ny andihany fahadimy. Hoy ny tale jeneraly ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera ny teo anivony ity ministera ity, izay nanohy izany teny Ankatso mampiona Rakotoarson. Hetsika tana maro andihany fahadimy no nataony rehetra androany. Efa manomboka mipaka amin'ny tsirairay ny hevitra fonosiny ity hetsika fanadiovana ity, hoy ny tale jeneraly ny ministera ny kolotsaina androany. Ny ministera ny kolotsaina izay mpikarakara ny tana maro. Hatreto dia mahavelom-bolo le izy satria tsy jerena fotsiny ny hoe ny fahavitrihan'ny olona mitombo ve ny olona sa miaina fa ny tena zava-dehibe ary zay ny tena mahafinaritra. Mihazo ny olona tsy kelikely izy, mihazo ny olona foana hoe ve zany le tagna maro e, ny olona mieritreritra hoe manina mo izy io tsy natao zomay dia amin'izay mba tonga dia mirava tsy atoko ny andro famokaranao amin'ny asa mandraranao andavanandro dia iasanao foana io fa any amin'ny andro tsy iasana zany izy asa botsy any no natokana ho an'ity tagna maro ity. Me manomboka azo ny olona izy ary mahavelom-bolo dia izao miamitombo ny karazam-pikambanana sy ny karazan'olona mandray anjara atao anatin'ity tagna maro ity. Mazava ho azy mibetsaka mandray anjara zany. Teny amin'ny université Ankatso no nisafidian'izy ireo nanaovana ny fanadiovana niaraka tamin'ireo mpianatra maro eny an-toerana. Tanjona amin'izany ho iatrana izy ny fampandraisana andraikitra sy fitaizana ireo tanora ao anatin'ny fitiavana fahadiovana izay antom-pisian'ny tana maro raha ny fanazavana trany. Izany ministera ny serasera sy ny kolotsaina trany zany no mba hoe misahana asa amina toerana indrindra amina toerana ivonam-bahoaka ohatran'ny tony sekoly ambony tony ohatra. Efa nanao tsinona hôpitaly, efa nanao toeram-pitsangatsanganana, efa nanao EPP dia izao ndray mba fampianarana ambaratonga ambony indray no izahanao atao amin'ity indray mitoraka ity. Ny antony koa dia izao mba jerena le toerana hoe misy miparitaka eran'ny nosy le toerana dia izay no safidianana azy ka anisan'ny hoe ireo toerana rehetra misy université eto Madagasikara zany dia anisan'ny entanina daholo mba hanao an'izy ity. Mitarika fotsiny no ataon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina fa ny tsirairay avy dia samy tokony hanao an'izao hetsika tagna maro andron'ny olom-pirenena izao daholo. Fanentanana fotsiny ihany ny hetsika tahaka izao fa ny zava-dehibe dia ny fampiarana izany amin'ny fiainana andavanandro raha ny nambarany hatrany.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray. Manodidina ny 5 alina ireo antota taratasy amina tetikasa fiariana. Voaray amin'ireo tranobe nivarotra manerana ny Madagasikara hatreto. Ny fatrandroa no tena nandraisana antota taratasy betsaka indrindra. Mbola mitokosa ny fisoratana anarana raha ny fanazavana azo misy ilarana John. Hatramin'ny omaly 12 Jolay 2024 miisa 13,704 alina ireo antota taratasy voaray ny anivon'ny tranobe nivarotra manerana ny Madagasikara momba ny tetikasa fiariana. CCI Androy no nahitana antota taratasy betsaka indrindra 707 Analanjorofo 1,385 Anosy 7,505 Vakinankaratra 704 ary Bongolava 704 Vitsivitsy kosa ny antota taratasy voaray ho an'Antananarivo raha ampitaina amin'ireo faritra miisa 7,702 ireo antota taratasy ireo. Raha ny fanazavana azy mbola isy ny sivana izay tetikasa mahafeno ny fepetra takin'ny tompona andraikitra ireriany no mahazo ny fampindramam-bola. Fototra ijoroany ilay tetikasa efa voadinika sy matipaika ary tetikasa miteraka asa ho an'ny hafa. Raha tsy hivina vola mandinina ny 2 hetsy ariary hatramin'ny 200 tapitrisa ariary ny fampindramam-bola azo amin'ity tetikasa fiariana ity. Mbola mitohy kosa ny fisoratana anarana raha ny fanazavana hatrany. Fa iroso amin'ny dokam-barotra isika izao aorian'izay no anarahanao ny vaovao momba ny fanatsarana ny vokatra ondra Madagasikara sy ny maresaka iraisam-pirenena. Mandra-pitafa vetivety ary tompoko. Soyez prêts. Ils reviennent. Les lubrifiants mobiles reviennent à Madagascar, exclusivement chez Galana. Mobile Extended Performance. Alors, quoi de neuf mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir rapide. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 arrières seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 arrières. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 arrières. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Anohizana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Mbola maro ny vokatra malagasy tsy mahafeno ny fepetra takiana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Lesoko ny tsy fisian'ny fitaovana ahafahana manao fizahana mialohan'ny fanondranana. Nanokana fitaovana mitentina ray tapitrisa sy $4 ho an'ny Institut Pasteur de Madagascar. Isahany izany manoloana io ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny zono fanadiadiana. Fitaovana mitentina ray tapitrisa sy $4 no hanatsarana ny laboratoaran'ny Institut Pasteur de Madagascar. Itiliana ny entana sy ireo vokatra ra-tsakafo ahondrany Madagasikara ny velany. Tetikasa tafiditra anatin'ny fanohanana ny fandinana ny vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Na ny agrobusiness iaraha amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana sy ny zono ary ny tetikasa KAZEF,
ka isany azo tombony voalohany amin'izany ny mpandraharaha malagasy. Isan'ny tombony tena ho azo ny mpandraharaha malagasy amin'izany ny fiampotoana azona ny valy ny fitiliana. Ankehitriny, mbola tsy maintsy any Eropa no andefasana ny santionana ny vokatra, mialohany hanondranana azy any ivelany. Izany hoe, ankoatra ny fotoana andefasana ny entana tiliana any ampitan-dranomasina, eo ihany koa ny fiandrasana ny valiny. Anafainganana ny fitiliana araka izany ny fandefasana ny entana anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar. Andalana ihany koa ny fandinihana ny sara ny fitiliana ankehitriny, ka mino aho fa hita tombony amin'ny fotoana sy ny sara ny fitiliana isika rehefa mandeha tsikelikely ny tetikasa. Un gain sur le coût de la dialyse. Zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra omenan'ny mpanjifa ny fijoroany ny fitoerana fizahana, indrindra manoloana ny fitombony tany fanampozinana ara-tsakafo nandritra ny fotoana maro. Tokony handalo fizahana avokoa araka izany ny vokatra ara-tsakafo, mialohany anaparitahana azy na izany amin'ny tsena anatiny na iraisan'ny pirenena. L'Institut Pasteur de Madagascar. Ny Institut Pasteur de Madagascar izany no isana ny fitiliana ireo singa kely manimba ny vokatra samihafa ka mamingana azy mandritra ny fanondranana. Eo ohatra ireo pesticide amin'ireo vokatra sy ny épices, ny antibiotika indrindra amin'ny tantely, ny ronono sy ny hena, ary ireo aflatoxine amin'ireo vokatra toy ny voanjo sy ny voamaina. Izany hoe ny ankamaroany vokatra malagasy no tokony handalo laboratoire io mialohany hanondranana azy. Tafiditra anatin'ny politika ny fanjakana foibe, hanatsarana ny sehatra ny famokarana manoloana ny sivana eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena, ny fampitaovana ny Institut Pasteur de Madagascar, ho fanajana ny fifanarahana iraisan'ny pirenena CIPV, na ny Convention internationale de la protection des végétaux ihany koa izany, ka ahafahana mametraka ny vidin'ny vokatra malagasy araka ny tokony ho izy. Farindrindraona matevina no hamaritra ny toetry ny andro manerana nosy ny fiandohan'ny herinandro ho avy izao. Vokany atsika mamirifiry miampy erika manify ary arisy ihany koa raha ny fanazavana ny tompony andraikitra anivo ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Idina trano ny maripana raha ny fanazavana. Amirifiry ny atsika manerana nosy manomboka ny fiandohan'ny herinandro izao. Idina trany amin'ny 3 degré Celsius ny maripana farany ambany. Ny vinavinan'ny toetrandrotsika indray zany aloha amin'izao dia misy an'le rindrin-drahona amin'iny atsimon'ny canal de Mozambique iny zany. Dia iny zany vinavinaina ikasika an'iny faritra atsimon'ny nosy iny. Dia zany hoe vinavinaina isy orana zany amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny, zany hoe amin'iny faritra Tsimandrefana, Androy, Anosy, Orombe iny, dia mahazo amin'iny faritra Tsimotsinana iny. Latsinainy sy talata zany dia vinavinaina hidina somary hidina mihitsy zany ny maripana saika manerana ny nosy. Ny aty avoatany zao dia mety tafidina hatrany amin'ny 2 hatramin'ny 2 degré Celsius ny maripana ambany. Araka izany atsika entin'ilay rindrin-drahona no anton'izay ary tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina hatrany. Tokony tandra ihany koa raha ny fanazavana ireo mpandrika ahery ny rivotra. Ny any an-dranomasina zany dia mafimafy ny fitsokon'ny rivotra amin'iny morontsiraky Besalampy hatratrany amin'ny morontsiraky Sainte Marine, ka mila maily ny mpandrika dia ny ranomasina koa mety anonja be na ahery ny ranomasina zany. Dia mila maily indrindra ny lakana kely ireny. Raha toa ka rohatra amin'ny 3 degré Celsius ny maripana ambandindra, mandinda ny 12 hatramin'ny 14 degré Celsius kosa ny maripana ambonindrindra. Fa feno 170 taona omaliny ny itofiran'andreo malagasy mahery fo miisa 4. Ny taky ny fahaleovantenan'ny Madagasikara tantaram-pirenena izay tokony entiny tsiraray, miezaka nanana ampo ampandroso ny tandrazana hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Sivy ambin'ny folo Jolay 1770, 7 Jolay 720. Feno 170 taona androany ny tifirana ireo malagasy mahery fo, miisa 4 ny tolona ho amin'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Tsy fanadino ny lasa fa indrindra tokony ho entina mibanjina no avy ao anatin'ny ambo-po fitiavan-tanindrazana hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Ny vanandro sy ny tranga maro tamin'ny tantara firenentsika dia natsapana fa nitsiry ny afo mpitiavan-tanindrazana dia mitoetra hatrany ao ambony malagasy tsirairay. Nasivontsika izany vao farany teo tao amin'ny sehatry ny baolina kitra.
5. Mila pitarika maro tonga saina zany. Mila mpanentana maro tokoa izay ampirehitra trano, ikolokolo, ampiredareda ny avim-pitiavan-tanindrazana ty firenentsika ty, mba hanandratantsika lalandava ny asa-pirenena sy ny ambom-pitiavan-tanindrazana. Tonga teny amin'ny kianjany ny fitifirana ankatso ireo manam-pahefana isan-tsokajana izay notariny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena ny maraina teo nametraka fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ireo mahery fo ireo. Ny tontolon'ny fitrandrahana volamena eto amintsika no resahana manokana amin'ity indray mitoraka ity ho any amin'ny faritra mampisasaka ny vavantenina sy Ambatondrazaka isika ka iresaka ny fahoriana sy ny zava-misy iainan'ireo mpitrandraka madinika manoloan'ireo mpitrandraka vaventy. Io no entina aminao anatin'ny fandaharana lalino rapitso amin'ny fito arivo raha ohariny ampany amin'izany. Toerana maro no ahitana volamena eto Madagasikara. Maro ny mpitrandraka ary maro ny vokatra azo. Hatreto nefa mbola vitsy ireo mahazo tombotsoa amin'izany. Sahirana ireo mponina any amin'ny faritra hitrandrahana azy ireny. Tsy misy fiantraikany eo amin'ny toe-karena eto Madagasikara ary mbola mahantra ny firenena. Midika izany fa misy olana amin'ny fitantanana ny harena voajanahary eto amintsika. Olana miainga avy amin'ny mpitondra hatrany amin'ny vahoaka eny fotony. Olana miainga eny fotony hatrany amin'ny mpitondra ihany koa. Toerana isan'ny be volamena eto Madagasikara ihany koa ny ao amin'ny komuna Imerinarivo, Atsinanana Antenimbe, ao amin'ny faritra Betsakotsako. Efa nisy fitrandrahana volamena tany an-toerana hatramin'ny andron'ny Taolo. Fitrandrahana tanaty rano no natao tamin'izany. Ny taona 2014 no ny kaboraraka sy ny tsy fahafehezana ny fitantanana nataon'ny mpitondra tamin'izany fotoana, nitrandraka tanety ny olona ary nahazo vokatra maro. Ny fitrandrahana zany taty izy nanomboka tena nampalaza azy le fitrandrahana tanety nomboka tamin'ny 2014 any amin'ny 5 à 10 kilos par semaine io zany vokatra niakatra tamin'izany fotoana zany. Araka izany, raha volamena 5 hatramin'ny 10 kilao isan-kerinandro, mahatratra any amin'ny 20 na 70 kilao isam-bolana ny volamena mivoaka amin'ny faritra ary mihoatra ny 50 sy 700 kilao ao anatin'ny taona iray. Nahitana io fitrandrahana ny tanety io no nahazona ireo vokatra ireo ary ny vokatra azo no miteraka ny olana tany an-toerana. Antony, raha miresaka volamena dia midika hoe vola ary ny vola midika hoe fahefana eto amintsika. Dia izay ihany koa tomboky lahy sy tomboky vavy no masaka azo naroso tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ny fanarahana zany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra koly dia amin'ny fotoananao raha mpitso amin'ny ora mahazatra. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tompoko. Le journal vous a été présenté par le Pack Gold, incluant l'Internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 $ seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.